Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famitenana lesona fahaefatra isika. Enoako fa afaka nandray fampianarana vaovao indray ianao nandritra an'ity herinandro ity. Tonga eto amin'ny famitenana an'izany lesona izany indray isika kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindran-danitra, mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mamidina ny lesona izay nianaranay. Tompo, mangataka ny fanatrihanao feno, mangataka ny herinao, mangataka ny famindram-po avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe miaino Jehova ka mamonjy. Miaino Jehova ka mamonjy. Ny tsy anjery dia amin'ny Salamo fa 4:17 manao hoe mitaraina ny marina ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriana rehetra. Amen. Tsy Andriamanitra lavitra sy mitazana fotsiny ny Tompo. Mahafantatra antsika izy, miay antsika, miaro ary manafaka antsika. Miaino antsika tokoa Andriamanitra ary miasa ho antsika. Izany no fanandramana ny ainan'ny zanak'Israely sy ny fanandramana ny ainan'ny mpanao salama izay nitaraina tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoan-tsarotra. Tsy irery isika ao anatin'ny fotoan-tsarotra ary manana Tompo izay ho avy hiaro antsika tokoa. Nandritra ny herinandro iny dia nijery an'izany fiarovanaN'Andriamanitra izany isika satria mahalala antsika izy, miay antsika izy, miaro antsika izy, manafaka antsika izy, mandrea sady mamonjy antsika ihany koa izy. Fantatsy Davida fa mianjahanjo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Rehefa niteny izy eo amin'ny Salamo fa 7:30 manao hoe Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Efa nahafantatra azy talohan'ny nahaterahan'Andriamanitra satria izy no nampitombo azy tao an-kibon-dreniny. Afaka miaona amin'Andriamanitra ianao n'aiza n'aiza lehanao satria Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra. Raha miakatra ho any amin'ny avo indrindra ianao dia any izy. Raha midina any amin'ny lalina ianao dia hitany avokoa izany. Raha mitodika miantsinanana ianao, izy dia mitarika anao. Ary raha miakan-drefana ianao dia miaro anao ihany koa ny tanany. Tsy misy toerana maizina loatra ka mahasarona anao tsy eo anatrehan'Andriamanitra. Saingy tsy nihevitra ny handositra nefa Davida. Maniry dia maniry izy ny mba hodinian'Andriamanitra. Miezaka manana fiainana mahitsy izay ankasitran'Andriamanitra izy ary miala amin'ny ratsy. Fantany fa raha lavo izy dia Andriamanitra no hanitsany lalana. Ary izany no mahatonga antsika miezaka fanontaniana manao hoe izany ihany koa ve no fanandramanao miaraka amin'Andriamanitra? Faharovo mandrakariva nefa fa miay antsika ny Tompo. Na dia toa mampamoy fo toy ionina aza ny toe-javatra misy anao dia miaino anao Andriamanitra. Rehefa mitaraina isika dia miasa ho antsika izy. Misy fanantenana ho an'izay rehetra mitady sitraka an Jehova. Ao amin'ny Salamo fa 1:20 no ahitantsika famaritana ny mpanampy, vonjy ary mpiambina antsika. Hoy izy hoe 7 manao hoe tsy hamela antsika ho solafaka amin'ny lalan'ny fiainana izy. Miambina antsika mandrakariva izy, manome fialofana ara-batana sy ara-panao antsika izy. Eo anilantsika mandrakariva izy miaro antsika. Izy no miay antsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ihany koa. Aiza no hitady vonjy moa izany raha tojo zavatsarotra e? Ho any an-tendrombohitra ve? Ho any amin'ny manam-pahefana ara-toe-karena ve? Ho any amin'ny manana fahefana ara-politika ve? Ho any amin'ny fianakaviantsika ve sa ho any amin'ny namantsika? Na dia mety afaka hanampy azy izy ireo dia mety tsy ahomby akory. Anankiray ihany no omba ampanantenana mandrakariva. Dia ny famonjena hozy izy dia avy amin'ny Jehova izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Raha mahakasika ny fiarovana indray dia noho ny fahatokiany fa fanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra amin'ny fiainan'i Davida dia nangataka azy ho mpiaro azy izy. Mampiasa fanoharana momba ny vorona ny mpanao salamo mba ilazana amintsika ny amin'ny fomba iarovana Andriamanitra antsika. Hoy izy hoe ny volon'elana izy no
anaronany anao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Mampiasa fiteny fanao any amin'ny tafika koa izy mba ilazana amintsika momba ny fiarovana izay tsy mitarejetra. Rehefa milaza hoe ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Ny fanoharana hafa dia maneho fierena aloka. Batery fiarovana hozy izy, tanana-kavanana. Ireo rehetra ireo dia manambara amintsika fiarovana sy toeram-pialofana avokoa. Tsy salasalana fa manana tompo izay miaro antsika amin'ny fahoriana rehetra isika. Nde sy hitodika aminy, nde isika hanao vaingo indray raha tokoa fa miaro antsika amin'ny tanana ankavanany tokoa izy. Tsy hita miaro any fa manafaka antsika ny tompo rehefa ny teny hoe fanafahana dia anisan'izany tena manamarika indrindra dia ilay ireo zanak'Israely izay nihita ny on'ny Jordana. Ny ohatra lehibe indrindra ahitana an'izany dia ireo dian'ny Israely avy tany Egypta ireny. Asehon'ny Salamo 410 fohifohy sy anatononkalo ny fomba nandaminan'Andriamanitra ny toe-javatra izay tena sarotra hatrehan'ny vahoaka mba hatongavany tany amin'ny tany nampanantenana. Ny ranomasina mena nahitan'Andriamanitra Jesu ka nandositra, niorika ny renirano Jordana, ny faly avantsa ny tendrombohitra sy ny havoana. Amin'ny mahampamorona azy dia mampiasa ny heriny amin'ny zavaboary Andriamanitra hanafahan'ny olona. Moa ve tsy afaka hanao tokoa hanao an'izany tokoa Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika izao? Milaza amintsika Paoly fa nitrango izany mba ohatra ho antsika. Tahaka azy ireo ihany koa dia nafahana tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fahotana koa isika, ary ny diantsika ho any amin'ilay kananan'ny lanitra dia tena feno loza, feno tendrombohitra, feno havoana. Fa tsarovy kosa fa eo anatrehan'Andriamanitra dia miorooro avokoa izy ireny. Mba handresy ny tompontsika ary any aminazy ny fandresena rehetra, na dia teo amin'ny tendrombohitra Ziona, ny fitoerana masina dia nazava tamin'ny Israelita fa tsy nonina ara-batana tao tokoa Andriamanitra, mitoetra any amin'ny avo Andriamanitra, any amin'ny tena taberna kely izay naorin'ny tompo fa tsy olona, ary avy ao izy no miaino any koa. Noho izany anton'izany dia afaka manatona azy ampahatokiana isika ary mahazo antoka fa ho henony tokoa. Inona ary no inona nefa ny azo ny atao ao amin'ny fitoerana masina dia misy lafin-javatra 5. Voalohany manolotra famonjena, faharoa miaro antsika amin'ny ratsy, fahatelo manome izay ilaintsika, fahefatra miaro ny tsy mba misy mpiaro, ary fahadimy dia mampatanjaka antsika ihany koa. Tsy afaka mahazo antoka amin'ny fanavotan'Andriamanitra ny olona raha tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny mpahamarinana. Ao anatin'izany fibebahana, ny fanekena ny fahasoavana, ary koa ny fahamelany heloka. Oka ho tsarovintsika mandrakarivo izany. Ary ety am-pamarana dia ity latsoratra Madamo White ity ny hamaranantsika azy, manao hoe ento mandrakariva eo anoloan'Andriamanitra ny ilainao, ny fifalianao, ny fahorianao, ny fanahinao, ny tahotrao. Tsy ahasasatra na ahavalaka azy ny anaovanao an'izany. Tsy hanao tsinotsinona izay ilainy zanany, ilay mahay manisa ny volondohanao. Miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Ny fony feno fitiavana dia mangoraka noho ny fahoriantsika enina dia noho ny fitarainantsika ireny aza. Ento amin'ny zavatra rehetra izay manahirana ny saina. Tsy misy zavatra mavesatra loatra ka tsy ho zakany, satria izy no mitana an'izao tontolo izao, izy no manapaka ny raharaha rehetra amin'izao tontolo izao. Tsy misy n'inona izay momba ny fiadanantsika azo atao hoe kely loatra ka tsy ho hitany. Tsy misy toko ao amin'ny zava-miatra amintsika azo atao hoe maizina loatra ka tsy ho voavakiny. Tsy misy zava-tsarotra manahirana loatra ka tsy ho haino hazavaina, ary tsy misy loza mahazo miatra na dia amin'izay kely indrindra amin'ny zanany aza. Tsy misy teboteby mampijaly ny fanahy, tsy misy fifaliana mahamiramira, na tsy misy fivavahana
fivavahana marina navoaka ny vava izay tsy voadinika ny raintsika izay any an-danitra na tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay. Dia izany tokoa ny ho fahatokiana ho anao hitondra famelombelomana indray, fa tena tsarovy fa miay antsika tokoa Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany toky omenao anay tsirairay avy. Misaotra Tompo fa miay anay tokoa ianao. Misaotra ihany koa ny amin'izany fitiavanao izany. Mangataka aminao mba akasika ny fonay sy ny fiainanay rehetra Tompo. Ny teninao izay noraisinay ka aoka hitombo finoana aminao ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.